isika tompoko. Tonga ny fotoana hitohofanay aminao Andriamanitra, loharanom-pahendrena, loharanom-pahalalana, loharanon-kely. Ianao ihany no tena mpampahery mahay, mitenena miasa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Joba 2:20 ka hatramin'ny 30 no isy ny afatry ny tompo antsika. Lohahevitra manjinjika amin'izany, mete izaho ho mpampahery, mete izaho ho mpampahery ianao. Haitsika tsara ny tantaran'i Joba, sa tsy zany? Ilay mpanan-karena, manana vady, manan-janaka maro. Fa ny mahagaga dia ity: rehefa nangataka lalana tamin'Andriamanitra Satana mba hitsapa azy ny alalan'ny fahoriana, dia neken'Andriamanitra izany, saingy ny ainy ihany no nangatahany, tsy hoe sorona aminy. Dia navelan'Andriamanitra nataon'ny Satana tokoa izany fampahoriana ny Joba izany. Very ny akabeazan'ny fananany, mafy avokoa ny zanany. Eny, ny tenany aza dia tsy salama, feno vai hatrany atampon-doha ka hatrany am-palady. Inona no ambara raha sanatria midona amiko sy aminao izany? Asoa ihany fa nisy namana, nanana namana 3 lahy i Joba: Elifaza, Bildada ary Zofara. Rehefa nandre izany zavatra izany ireo naman'ireo dia niezaka mba hampahery hananatra ny Joba. Ka ty Joba 2:20 ity dia teny na karazana hoe fandraisana fitenenana fanoterony izay nataony Elifaza, izay zokony indrindra amin'izy 3 lahy, atao hoe tena mitondra ny teny fampaherezana na fananarana ny Joba, voatantara ao anatin'izao bokyny Joba izao. Inona ary no lesona tokony ho raisintsika mba azotsika mijoro ho tena mpampahery manoloana ny havana, ny namana na mpiara-mivavaka trapahoriana misedra zavatsarotra? Voalohany dia izao: mete iza ho mpampahery ka manana fo antra, manana fo antra. Raha mamaky tsara ny bokin'ny Joba hatrany amin'ny voalohany ianao dia ahita fa raha vao nandre ny zavatra nanjohan'i Joba reto namany 3 lahy reto, dia avy hatrany dia nanatona, avy hatrany dia nanatona. Zaho sy ianao ve mba tonga dia manatona raha misy fantatsika fa marary, kivy, ketraka, tramanjo nanangatsika tsy mivavaka intsony? Rehefa mamaky tsara ny tantaran'i Joba hatrany amin'ny voalohantsika dia ahita koa fa izy 3 lahy reto, rehefa nahita ny fahorian'i Joba dia samy nitomany. Tsy hoe mody mitomany mba ho fampaherezana, fa misy an'izany mantsy zao ankehitriny, karamaina hitomany rehefa misy maty. Fantatrareo rehefa mba nahelo sy nahita an'izany, fa tena mba nitomany satria manana fo antra, tena miombona fahoriana. Dia ny fandimbona mpahery sy nananatra ny Joba ireto namany 3 lahy reto. Ary zaho sy ianao, inona miteny fampaherezana efa mba nataontsika ho an'ny trapahavoazana? Eny, misy fotoana azy izy 3 lahy reto tonga fotsiny amin'izao tsy miteny, fa dia mipetraka miaraka amin'ny Joba, miaritra miaraka amin'ny hirifiriny eo. Mampatsiaro ny fahendren'ny Ntaolo malagasy izany rehefa misy ny tramanjo, tsy voatery hiteny foana, hiaraka hipetrapetraka aminareo izay tompoko mba hanara fahanginana. Manana fo antra. Io fo antra io no nanosika an' Jesosy handray izay rehetra voahilikilika ka nanatona azy. Io fo antra io no manosika an' Jesosy tompontsika hanasitrana rehetra izay voahilikilika, efa atao hoe tsy misy fanantenana intsony ny fiainana, tena nositranony
rehefa nanatona azy. Zany hoe io toe-po manana foantra io no azonao manao ny sitrapon'Andriamanitra, miala amin'ilay fitiavatena tena samy rery fotsiny, azonao manavotra ny olona, mampahery ny olona. Raha mbola mafy fo tokoa isika, tsy havita hampahery zany mihitsy. Ny fompaneva-teva tsy hahatonga anao mpampahery mihitsy. Angatao amin'ny tompo ary mba hanomezany anao foantra, dia ho hitanao fa tena loharanon'ny fankairezana ho an'ny ankonanao, ho an'ny manodidina anao. Ary tena fitahiny zany, raha fa tena tanterahan'ny tompo aminao. Inona no lesona faharoa? Meteza ho mpampahery ka atodio amin'Andriamanitra ny reraka. Atodio amin'Andriamanitra ny reraka. Tsy mora tokoa no mampahery olona, indrindra ny olona diso fanantenana. Ho an'ny olona mieritreritra hoe efa manao ny mety izy ka nahoana no ianjadi-pahoriana, ary zany mihitsy moa no fihevitry Joba tamin'ny voalohany. Nahoana reto misy ratsy fanahy manodidina, tsy matahotra an'Andriamanitra, toa miriary. Fa izaho zay tena matahotra an'Andriamanitra, izaho zay manampy ny mahantra, izaho zay tena manompo an'Andriamanitra, nahoana no izaho no tratran'izao fitsapana sy fahoriana mafy izao. Tamin'ny voalohany dia tena nikomy tamin'Andriamanitra tokoa i Joba. Ny fotoana Joba anaty mihitsy hoe toy izay tsy misy akory Andriamanitra. Eny nikomy tamin'ireo namany telo lahy izay nananatra azy. Ary efa tsapany Elifaza izay zokony indrindra tamin'izy telo lahy, izany hoe fa tena latsaka anaty ilay fahatsopana tenan'ny Joba, dia aleony natodika tamin'Andriamanitra izy. Ary zany no hitantsika amin'ny 9:20. Mifankazara mitsitohy ianao dia hiadana, izany no ahatongavany soa aminao. Andriamanitra mahay mamerina fitahiana izay fifaliana ary fiadanam-po anao. Isika toa tsy afaka hiditra ao ampon'ny olona kivy sy reraka, fa hain'Andriamanitra zany zavatra tsy hain'ny olona tao zany. Aza miezaka mifamaly sy mifanazava akory, raha manao izany ilay olona diso fanantenana, fa mivavao azy, zay ny tena fampaherezana tsara indrindra, satria ampifandraisanao amin'Andriamanitra izy, asao izy hiaraka hivavaka aminao. Fahatelo sady farany, meteza ho mpampahery ka aza maika ny tsaratsara, aza maika ny tsaratsara. Na dia tao hoe zany finiavany Elifaza tia hampahery an'i Joba satria namany, dia tsapa ihany fa nisy fitsaratsarana mialoha nataony azy. Dia vao maika nefa nanakivy an'i Joba izany fitsaratsarana azy zany. Elifaza mantsy dia ohatran'ny mbola nanenjana ilay fomba fijeriny Jiosy ao amin'ny testamenta taloha hoe raha matahotra an'Andriamanitra ianao dia tsy misy afa-tsy fitahiana no manjoanao, fa raha olona ratsy fanahy ianao dia tsy maintsy voaozony ianao. Tsy hita loatra teo amin'izao zavatra manjoa an'i Joba izao nefa zany. Tsy afaka nazava ilay zavatra manjoa an'i Joba zany. Zany hoe Elifaza zany dia sasany tsara an'i Joba. Ary raha adika mantsy dia zao, anisan'ny teny nataony Elifaza hoe nisy otana nataonao mihitsy ry Joba, matoa anao tratran'izao fahoriana mafy izao. Meloka ianao fa aza manamary tena. Indraindray tokoa tehaka ny toeran'Andriamanitra isika, mora manakina, mora manameloka. Ary dia mampalahelo koa fa hita ao amin'ny tambajotra tserasera, ao amin'ny réseaux sociaux zany toetran'ny olona mora manameloka sy manakina izany. Raha dika tsotra mantsy ny tiany Elifaza lazaina leo amin'ny 9:20 sy 13 dia tahaka ny hoe raha manetry teny ianao ry Joba dia ho asatrak'Andriamanitra, ary hanafaka anao izy satria meloka ianao, meloka ianao. Zay ny fomba fijeriny Elifaza.
rehefa hamaky hatramin'ny farany tantara ny Joba nefitsika ary amin'ny toko faharoa amby efapolo dia ho hitanao fa nomen'Andriamanitra tsia ny Elifaza sy reto namandreo lahy reto satria tsy nananambara tsara ny momba an'Andriamanitra sy ny fitiavana, nidisoan'Andriamanitra satria maika ny tsaratsara fotsiny. Satria ve mihafa ny vo fa tsy ianao dia samy tsaratsara ianao, samy misaotra an'Andriamanitra azy raha mbola tsy trapahavoazana ianao, satria ny fitondran'Andriamanitra tsy takatra ny saitsika. Raha jerena amin'izao hitondran'ny fiainan'ny Joba izao ary tsy misy tompony hampitso isika. Ry havana, samy miaina ao anaty fiarahamonina isika rehetra, samy manana ankohonana, mpiara-monina, mpiara-mianatra, mpiara-miasa, fa indrindra mpiara-mivavaka. Efa mba nanontany tena ve ianao, ina no andraisan'ireny olona ireny anao? Mpialina, mpanaratsy, mpanakiana fotsiny ve? Sa mba mpampahery mampitodika amin'Andriamanitra indrindra ao anatin'ny sarotra? Fantaro ary ny antom-pisianao etỳ an-tany raha mbola kristianina ihany ianao. Mazava ny planin'Andriamanitra ho antsika, ny ahatonga antsika ho sira, ho fanasiny tany rehefa nandray an'i Jesoa Kristy ho tompo sy mpamonjy anao, ny ahatonga anao ho mpampahery. Amen.